Hey, fa miarahaba antsika rehetra izay manaraka ity orona tsara ity indray ny tenako anatin'ity vidéo ity izany hoe anisan'ny olantsika ny resaka fanonana rehefa mianatra ny tenim-pirenena anankiray izay dia ampianatra anao manokana ny fanononana ny litera R amin'ny teny anglisy. Izany hoe izy io dia anisan'ny mampiavaka an'zareo Amerikanina rehefa miresaka dia raha te anana an'izay hoe fomba fanonana zareo zay zany ianao dia mila hainao avokoa ny litera rehetra, fomba fanonana ny litera rehetra. Ny R zao amintsika malagasy dia ohatran'ny hoe R, ohatra zao hoe ohatra teny miaraka aminy hoe raitra, irina, any aoriana sy ny sisa. Izany hoe R fa ho an'zareo Amerikanina dia tsy ananantsika ny litera hoe mitovy fanonana aminazy, fa ny zareo ohatran'izay hoe or tsy araka ny teniko teo tsy mitovy amin'ny R antsika malagasy dia tsy mitovy amin'ny R na frantsay ihany koa izay miroa le R satria manko misy amintsika hoe hianatra ny teny anglisy dia ianao efa zatra ny teny frantsay dia ampiarinao amin'ilay teny anglisy le izy nefa tsy mitovy mihitsy satria ny frantsay miroa le R araka ny teniko teo fa ny Amerikana dia mba anovanao an'izay feo izay dia somary ataonao boribory ny molotra ohatran'izay zany dia avy eo ihany koa ny lelanao io ohatra ity zao ny lelanao dia somary aforitra ao ohatran'izao le izy ohatra izao isika manonona ny hoe right, ohatran'ny hoe anonona teny mitomboka amina wa zany ianao, ohatran'ny hoe rehefa iteny teny mitomboka amin'ny W wa fa ampianao an'ilay teneniko teo hoe somary aforitra ao manao zao ny lelanao dia izany hoe rehefa miforitra ny lelanao iny dia tsy tokony kasika any amin'ny vavanao any anaty vavanao any hoe ohatran'ny hoe na tsy haiko fa tokony hoe hiantona eo zany ilay lela araka ny teniko teo ohatra hoe right dia ilay izany koa tsy atao hoe right ohatra hoe ohatra na teny hafa miaraka amin'izay R izay pray izany hoe miatra foana le ra ohatra ny koa ny hoe mother le R zany atao tsara. Try le R surtout zany any amina voalohana teny na any ampovoanina teny dia vakiana ohatran'izay ra izay. Dia izay indray no lesona izay nizaraiko taminao momba izay hoe prononciation izay na hoe fanononana ny litera R amin'ny teny anglisy. Tsara izay fehezinao satria rehefa ohatra ka miroa le R ianao na manao R na malagasy dia tsy hivoaka mihitsy zany ilay prononciation anao. Dia mankasitraka antsika rehetra indray nanaraka hatramin'ny farany dia ampiaro izay leso izay fa ahita vokatra tsara ianao amin'ny resaka fanonana indray. Bye!